Voalohany ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Olombo antso ny mpino. Zany no hevitra izay antsika indray ary havana amin'ity volana vaovao ity. Raha miteny hoe mpino na olombo antso dia ao anaty tsaina avy hatrany atao hoe fiangonana zany. Ny fiangonana no olombo antso nandeha ny antso ny tompo ka tonga manao fampivavahana. Ary ny tompo dia tsy miantsoantso foana fa misy andraikitra, misy adidy izay apetraka Andriamanitra amin'izany. Sokafy ry havana noloantsika ny Isaia 10:20 izay nivakiana teo. Isaia 10:20 ao anatin'izany no akatsika ny hafatra ny tompo indray amin'ity anio ity. Tena Andriamanitra ho famparezana ny Israely babo fa izay tany Babilôna moa ny Isaia 10:20 kanefa koa eto dia tenin'Andriamanitra izay milaza ny amin'ny Kyrosy izay nantsoin'Andriamanitra mba hanafaka ny jiosy izay babo any fahamarina telo ireo ty havana asika raisina tsara amin'izao 𝗥𝗀𝗶𝗏 izao. Jehovah dia masy mandidy amin'ny fitondrany. Ka voalohany amin'izany dia izao, miantso izay tia ny antsoin'Andriamanitra. Miantso izay tia ny antsoin'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa na dia ny olona tsy mahalala na dia ny jentilisa. Rehefa misy fikasana tian'Andriamanitra ho tanterahana dia afaka miantso ny olona rehetra izay tia ny antsoina izy. Io ilay tsy araka izay heverintsika fa Andriamanitra manana ny hevitra manokana. Ny andeha voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia miantso mpanjaka jentilisa anankiray izy ho isika hoe Kyrosy zany. Kyrosy dia mpanjaka ny persiana. Perse zany moa dia Iran zany ankehitriny. Ny Babilôna dia iny manakaiky ny Irak. Zany hoe Iran sy Irak zany ndreo raha ny marina. Tsy jiosy izy zany sady tsy mino an'i Jehovah. Zany mpanjaka ny persiana zany. Kanefa dia Andriamanitra mihitsy ny antso azy antony hoe zao no lazain'i Jehovah ny amin'ny voahosony. Misy atao hoe voahosotra. Rehefa Andriamanitra no miantso, tsy misy mahasaka an'izany. Antsoina izy antanteraka ny fikasany masina. Na dia olona tsy mino azy. Antsoina Mesia izy eto. Hanafaka ny Israely any Babilôna. Hanafaka ny jiosy. Nahoana moa no mifidy olona jentilisa tahaka izany Andriamanitra mba ho irany. Izay ilay antsoina hoe Andriamanitra tsy refesy mandidy, Andriamanitra avo indrindra. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Aza ny fanapahana, aza ny fandaharana, aza ny safidy ary tsisy afaka manery azy amin'izany. Tsy izay eritreritr'olombelona akory, izay metimety amin'ny olombelona akory, fa izay sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Ary hoe tsy takatry ny saintsika izany hevitr'Andriamanitra izany. Azo ny ampiasaina ny olona rehetra, azo ny antsoina ny olona rehetra na iza na iza. Ilay Andriamanitra tsy mba manavakavaka, ilay Andriamanitra tsy mba manilikilika, Andriamanitra tsy mizata avan'olona, fa ny zava-dehibe aminy dia izao misy asa anyrahany. Izay Andriamanitra azy, miantso izy, maniraka izy, fahefany zany. Izao lazain'ny tompony an'ilay voahosony, dia Kyrosy. Tena nosorana, hanao raharaha, apetraka amin'ny toerana. Iandraikitra ny fanafahana ny Israely babo izy eto. Zany hoe Andriamanitra no mametraka ny olona ho amin'ny toerana anankiray. Napetrany eto Kyrosy ho mpanjaka ny persa mba ho fitaovana eo am-pelantanany hanafaka ny olon'Andriamanitra amin'ny fahababoana any Babilôna. Ry havana eto amin'ny tompo, aoka isika ary tsy ho diso hevitra ny amin'izay fomba fifidianan'Andriamanitra hoe Andriamanitra mifidy olona tahaka an'izao, ny fahaizana, ny arena, ny fananana, ny voninahana, ny akingana sy ny sisa. Fa Andriamanitra mahadidio. Eny fa fametrahana mpanjaka zany dia Andriamanitra no mametraka ny olona eo amin'ny toerany.
asan'Andriamanitra zany mikendry aso ny olony mifidy ny olona rehetra izy tahaka zany koa miantso ny olona rehetra izy miantso ny mpianana izy 12 tadio fa Andriamanitra no mametraka atsika eo amin'ny toerana anankiray ary ny ataontsika eo dia famonjena hamonjy hanafaka zany iny asa ny atanazy amin'ny mpanjaka ny mpitondra hamonjy ny vahoaka ametrahana eo amin'ny asa fanompona anankiray hamonjy tahaka ny Israely babo dia mila famonjena mila fanavana miantso anao koa izy rehefa namalala amin'ny tompo miantso anao izy tahaka ny antso ny mpianatra zay ny akabeaza ny olo-tsotra mpiasa mpanjakana mpiasa tena atsoin'Andriamanitra avokoa ary efa miantso izy dia iombontsika amin'ny Isaia manao hoe ty aho irao aho miantso atsika ny tompo ary efa miantso atsika izy dia zareo fa sitrapony madidio zany tsy ny olona ny miantso anao tsy ny eritreritryolombelona fa Andriamanitra dia izy mahadidio ny tompony fanapa-kevitra miantso anao ka tonga mpanompontsio anao tonga zanantsio ianao mba hanatanteraka ny asany fa ny faharoa ry havana miantso zay tiano sika Andriamanitra tsy haintsika zany sitrapon'Andriamanitra zany ny anjaratsika dia ny manaiky zay antson'Andriamanitra miantefa amintsika faharoa dia zao ny hoe mitantana zay olona antsoiny Andriamanitra mitantana ny andiny ny voalohany ihany hoe izay notantanako tamin'inona ozy izy tamin'ny tanany ankavanana notantanako tamin'ny tanany ankavanana mpanjaka jentilisa olona tsy mino kanefa dia ambara fa notantanan'Andriamanitra tamin'ny tanany ankavanana ny hoe tanana ankavanana dia mariky ny fahefana zany mariky ny fanomezan-kery zany avy amin'Andriamanitra mariky ny fitokisana ihany koa zany hoe men'Andriamanitra hery fahefana iady sy andresy hanao ny sitrapony eto Kyrosy no tantanany tamin'ny tanana ankavanana ao amin'ny soratra masina na hoe mitazona amin'ny tanana ankavanana dia mariky ny fifidianana zany fanamasinana zany ho amin'ny asan'ny tompo olona tsy mahalala n'Andriamanitra kory kanefa dia notantanany tamin'ny tanany ankavanana milaza zany fa ny tompo no miasa sy mitantana ka mametraka azy eo amin'ny toerana mahampanjaka azy ny tompo no miasa ka nampahery azy andresy ny mpanjakan'ny Babilôna zay mpanjaka matanjaka zany fotoanandro zany no firenena matanjaka indrindra tamin'ny fotoanandro hay Andriamanitra tsy Andriamanitra ny Israely ihany eto fa tena Andriamanitra mifehy zao rehetra zao na jentilisa azy mitantana ny olona izay fidiny Andriamanitra mitantana raha mifidy Andriamanitra mitantana anao izy manome hery anao manome fahefana anao ary indrindra matoky anao matoby mifidiny ianao koa aza manderery aza manamely tena inona moa zay zao fa tsareo fa ny tanana ankavan'Andriamanitra no mitantana anao mampahery anao eo anoloany ny asa fanompona zay nantson'Andriamanitra anao mitantana manome fahefana manome hery matoky tsy haina azo adresana zany hoe mitantana amin'ny tanana ankavanana zany Andriamanitra aza matoky anao Andriamanitra aza mitantana anao fa aza mijery tsara ny olombelona fa Andriamanitra zay nifidy anao rehefa nifidy anao izy dia mampahery anao momba anao indro aho momba anareo manan-kariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao sangeny teny tamin'ny mpianatra hoe aza mitondra kitapo maty zany no miaraka aminao mipiasa mendrika azo ny karamanao tsy manana fanahina satria tantanana tahaka ny zaza zay tantanany ray aman-dreniny tsy manam-panahina na dia kely aza ary zany isika io ninina dona ny fiainana mafy dia mafy ninina ady atrehantsika
tanana ankavanan'Andriamanitra. Tantana ny tompo isika tsy avelany irery fa miaraka aminy. Dia mety hoe aza ifika ny tanan'Andriamanitra fa maneke amin'izay hitondrany ianao, amin'izay hitantanany anao. Fa ny famarina fahatelo farandriavana dia izao: mialoha lalana izay olona antsoiny Andriamanitra. Mialoha lalana izay olona antsoiny Andriamanitra. Efa nandeha miloha izany hanafaka ny olona. Zay ny voalaza eto. Zay no manosika ny Jehovah aniraka ny Kyrosy eto. Many ady masina natao eto zany. Sy moramora kory zany hoe 𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗠𝗔 dia hoe entina fitondana mody fa tsy maintsy misy ady atrehnao. Fa tendreny Jehovah eto Kyrosy antsika mba hanafaka amin'ny fahavalo rehetra. No ny herin'i Jehovah dia tena tsy nisy nahatohatra ny Kyrosy ny mpanjaka rehetra tao anatin'izany ampira ny Babilonianina zany. Resiny ny Kyrosy ny mpanjaka ny Babilonianina. Voalaza fa tena volamena maro no voababiny tamin'izany. Tamin'izay firenena resy mantsy dia mambabo. Mibabony ny volamena sy ny volafotsy, ny fananana. Raha anisan'izay nananganana ny tempolin'ny Jerosalema mihitsy ny volamena izay voababo ny Kyrosy. Satria ny Babilonianina dia nambabiny ny volamena tany amin'ny tempolo dia tsy maintsy naverina any amin'ny tempolo ihany. Izany volamena izany. Voalaza etiny hoe andinin'ny faharoa raha sitraka dia mba vakitsika kely andinin'ny faharoa amin'ny tenandriamanitra ity amin'ny anarany Jesosy manao hoe: androsy eo anoloanao aho ary andravina amiko totoana sy anirotoro ny varavahana varana ary anapatapaka ny 𝗢𝗍. Handroso eo anoloanao aho izy. Handroso eo anoloanao. Ireo mpahay tantara dia milaza fa tena voahidy amin'ny vavahady maro vita amin'ny vy sy varahana sy metaly hafa zany tanàna ny Babilonianina zany. Tsy moramora ny tafiditra ao. Niodiny mpanjaka ny Babiloniana zany ny vavahady varahana miditra ny tanàna. Tsara fiarovana ny dikan'izany. Zay ny tena ambarany hoe hanorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny 𝗢𝗍. Nenenina mafy niditra ny Babilonianina dia mivaza ny misokatra zany. Tsinitsininy zany eo anatrehan'i Jehovah. Rehefa Jehovah no mandroso eo anoloha. Amin'ny tsy atehitra amin'ny herin'ny tena ny Kyrosy amin'ny fahaizany miady fa Andriamanitra ny mialoha azy. Na dia mafy sy satra idirana aza ny tanàna, voary mafy. Androso eo anoloanao izy. Andravina amiko totoana, anorotoro ny varahana ary anapaka ny 𝗢𝗍. Mialoha lalana ka manaisotra zay rehetra mety ho tahotra sy tebiteby. Andriamanitra rehefa manao ny asany sika eo aloha ny tompo manamboatra zay tokony amboarina, manapatafaka izay manakatsakana. Zany havana ny tombontsoa lehibe ho an'ny olona izay miaraka amin'Andriamanitra, manara-dia ny Kristy eo alohany misy hery tsy hoetoaina. Na dia mafy tohinina aza niditra any ataon'ny Babilonianina ravarava zany. Isika kristianina inkony dia tena sambatra isika manana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Jesosy zay eo anoloantsika miaraka mandrakariva, miaro atsika, mitarika atsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy tokony adonina rehefa namalala. Tsarovy mandrakariva fa maro ny sakatsakana, maro ny te-hanakana atsika tsy handroso. Eto dia Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra. Izy mamary orana samy hafa fa ny misokatra ho azy ny varavarana. Ireto ny teny eto manamarina an'izany: andeha ho anoloanao aho, andravina, amontsana, anapatapaka. Tahaka ny hoe fa miady sady Jehovah fa dia mizotra moramora fotsiny ny mpanjaka Kyrosy ato aoriana. Zany ry havana no tombontsoa lehibe ho antsika izay antsoin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra
vonina hanaiky ny antsony. Rehefa manaiky ny antsony tompo ianao dia tsarovy. Izy nefa mialosa ady mamaolana. Ireo olana samy hafa izay mampitebiteby atsika ankehitriny. Inona moa ry havana ny olana tsy misy ankehitriny? Ireo mahatonga manakana antsika tsy orona amin'ny finoana indraindray. Ny zava-misy ankehitriny tsy ary voatanisy zany. Fa ohatra mitombo isanandro ny olana izay sedrayntsika. Inoantsika fa Andriamanitra ondroantsika ka tsy hamelantsika io irery. Na dia misy vavahady varahana izay maritry ny sakana lehibe dia efa resin'ny Kristy koa zany ilay vavahady lehibe izay sariny gadran'ny Satana izay nitapatapahany Jesosy Kristy, sariny hidin'ny fasana izay novoahan'i Kristy. Ary ambarany ao amin'ny lokany hoe maniraka anareo manome fahefana anareo hamoaka 𝗍𝗓𝗔𝗍 hanademideminy azy. Dia ravo zany rehefa manaiky hanao ny asany isika. Jesosy no maniraka atsika, miatrika zava-manahirana antsika ankehitriny avy any malala. Tsarovy fa ain'Andriamanitra ny manapatapaka ny gadra ny Satana izay mitarika fanahina tebiteby lalina ao am-pontsika. Zay mahatonga azy tsy hanam-panahina isika rehefa miaraka amin'ny tompo, ny fiarahan'ny tompo. Efa mialolalana amintsika izy. Dia ny tompo ny ariavana ampahery antsika, ampatraka antsika. Olom-boanjo isika, tsy natao ny olona manokana ihany zany, fa ireo tsara fananjentilisa aza antson'Andriamanitra. Ianao ihany koa, isika ihany koa, rehefa nandray an'i Jesosy dia olom-boanjo isika. Hataovy ny asan'Andriamanitra, hataovy ampifaliana, hataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra, fa ny tompo miaraka aminao, mampahery anao, mamonjy anao. Ho azy ny voninahitra aminao ny fiadanany. Amen.